zao zany mbe tsy fakahitana ty Tomasina. Dia za zany mba te antany an'ilay tompona andraikitra eto Tomasina satria amin'ny ray alina ny tenanay mitontona eo Tamatavy amin'ny Gararotera efa rano ohatran'ny ny rano miarabe rehetrarehetra Tamatavy feno rano ka mba te antany an'ilay tompona andraikitra le etra jiaby lena alohan'ny vahoaka ve tsy tokony hikarakarana an'ilay rano le lalana le lalana satria tsika miteny zao manonja ho azy tena orambe ohatry fahavaratra regny Tamatavy izao jusque amin'ny teny zao mbola tsy mitatra ny orana mikasika ny fandriampahalemana tsy milamina mihitsy avy akeo mikasika ny lalana vereo rano mafana mandeha Tamatavy amboarina fa tena tsy matevina raha nga le goudron ataonareo sady efa mitohana zay zany efa manaraka n'le réglement eny an-dalana fa le lalana ataonareo mbola tsy arakaraky le zavatra nieritreretinay le izy manify be le goudron dia mba manahoana zany ny fomba satria zany atao tipitop ve le RN2 potika tanteraka ny fampisanana ny Tamatavy amin'ny lalana io potika koa ny RN2 moa efa potika lasy teo tsy fandraisana andraikitra ataonareo mihitsy amin'le izy inty manano antsavo mifandarany amboary le RN2 amboarinareo le lalana fa lalana tipitop le lalanao tena mampijaly ny fandriampahalemana mitery lalana koa rehefa ratsy miteraka ny crise sociale ny fandriampahalemana ao anatin'izany daholo zay ngambany anany afatry famisotra daetan makasitraka ny madame Gisèle ao anatin'izay ary Tomasina moa ny voaresaka ny teo fa ny rehetrarehetra dia ary io averiko foana naiza alehanao amin'izao fotoana izao dia ratsy ny lalana na ny eto Antananarivo renivohitra io na ny any amin'ny faritra na aiza raha ho any Antsirabe izany ary fijereo ary fa ilay mpitatitra ao Antsirabe zao dia efa nampiakatra sara ny-dalana ihany koa vao nanomboka tamin'ny farany herinandro teo raha tsika ny antso manaraka miaraba tompoko efa tafiditra ianao ien tompoko mahino tsara mba maso mahita alo oui avatavy tany fanadina ho azavo roa andro zay tonga taty dia io moa resaka foana dia hoe kizahatany zay toka maso mahita fa tamin'ny akitra iny raha mafana iny le rehetra midery an'le vazaha mandeha tongotra dia tonga navaka ty afahany mandeha tongotra fa mijoloka raha anaty ranom-potaka dia niditra anaty tomobily aloha dia lasa zay dia tonga loloka eny indray dia orosy zay nataony zareo zay ny lalana tsika any amin'ny fizahatany ao rano mafana feno vazaha mihitsy amin'izany dia iny lalana makany Kongo lazaina fa efa eo andalam-panamboarana iny trongotrongison zareo fotsiny le izy sasany orana fa tena naleo tsy nanao zay izy any amin'izao tena fotaka miraikitra mihitsy ny kiraro tentona manala kiraro anao zay vao afaka mandeha dia ina moa ty anankiray lilo koa moa zany laza fa hoe tena milamina be ny fandriampahalemana tamin'ny Rajoelina ny olona iny amin'ny faritry ny Tagnalana iny moa zany zay dia aleonay ozy izy iny président iny noho ny président teo aloha dia za miteny tamin'izareo tamin'izay hoe ina moa zany mampilamina ny fandriampahalemana ty aminareo dia araka tamin'izay tondrany teo izy tena nilamina be mihitsy ny taty aminay tsotra be le izy ana misy tsotra be zany tamin'ny talohan'ny mitondrany ohatrina ny kilao vanille nareo amin'izao ohatrina ny kilao vanille nareo 3 arivo izy ny vanille ka raha 3 arivo zany vanille tsy misy olona mifamonomono tsy misy fangalangalatra tsy misy nalatra normal raha milamina ty aminareo zay tompoko mankasitraka indrindra makasitraka anao amin'izay faneho-kevitra sy fanampanazavana izay mahakasika ny lalana moa satria dia mampitaraina hoy io resaka faharatsiany lalana io amin'izao fotoana izao araka ny tenin'ny madame Gisèle teo ihany koa raha isitsika ny antso manaraka miaraba tompoko efa tafiditra anao salama tompoko ien tompoko efa tafiditra mba iresaka kely momba ty téléphérique tompoko kafa tompoko manahirana ihany angatsika vahoaka malagasy rehetra
folo isan-jato amin'ny antsy eto amin'ny Cool FM zao laza tsy nakasitaka an'iny rehefa vita nefa le izy mpanosika ohatra ny tena hoe inona ty zavatra ty nefa milaza tsy ty tena miala tsiny betsaka laza hoe tsy mety mandany vola torakely ananina fotsiny nefa hitangorona ny fahatsiahana ny taingina azy tonga indray koa io bisy elektrika za zao sira mihitsy fa tena ifantsehana indray koa zao ny taingina io rehefa tonga indray ny fotoana io zao hotokanana ny lalana hitangoronana ihany nefa lazaina ny andro mangatsika any na miala tsy fa tsy manohana na hoe anina fa mijery an'le maso mahita fotsiny zany hoe rehefa misy zavatra atao menina daholo tsy isahirana zavatra tsy de priorité hoe nefa rehefa tonga ny fotoana tangorona eo daholo tsika menakavy rehetrarehetra tena amin'ny ten'le hira zao hoe sarotra jaina io efa aleoko mametraka mandra-piona aloha mandra-piresaka ena ary mankasitraka anao a fomba fijery ary tena zavatra misy zany a fanontaniana mipetraka ihany koa satria de manoloana izay zava-misy zay a maromaro fanontaniana mipetraka hoe ahoana marina mo ny zavatra misy miarapatsika efa tafiditra anao manaraka raisy navetrany a nakely gaeton tena misy zavatra tsy asy mihitsy voalohany indrindra mba metaka fanontaniana kely amin'ny ministry ny travaux publics lalana dilamena mandeha parafara vola RN3 za monsieur le ministre disao ianao sur terrain tamina relena lefa amin'ny filoham-pirenena mandeha amin'ny sur terrain re midiny fotiny zao le lalanao avy any andilamena ny moaly poussera tsy poussera le lalanao terrassement fotsiny tsisy an'izay tsisy nininy rehefa mahitanatra zao poussera ao miditra fahavaratra atrandohalika mifotaka satria zany rehefa fahavaratra zany zay zany de vonoina amin'ny fotaka sy lalana ratsy mahitanatra zao zay vononareo amin'ny poussera mena daholo volondohanay zay mandeha amin'iny lalana iny tonga ty amin'ny RN 44 vao mahita goudron ohatra tsy mety mihitsy le zavatra ataonareo efa eritaona zay mbola terrassement ao de mba izao am'zany le zavatra tianao atongavana ianao ny tetateta hoe lalana masoandro avy any force de fin de hoany bego le zavatra tena akaiky aloha atao sy le zavatra tena ilain'ny vahoaka route nationale ane zany RN 3 zany raha ohatra ianao mahay tonga de tafavoaka any hoe RN 3 io mivoaka mandeha mandro tara satria avy andilamena io misy lalana mivaka mandeha mandro tara miona am'izay ny district na andilamena sy district amin'ny mandro tara fa maninona ny any amin'ny lalana masoandro zay ianao no mipetateta tena ohatra tsy azoko mihitsy zany ety tsy mamakiny fa sady manome torohevitra zay amin'ity fandaharana ty hoe le zavatra important tsy maintsy ilain'olona aloha atao fa tsy variana amin'ny oeraoera nareo firenenao tsy hainao mitondra ananjy mainty ianao hitondra sadesty manahoana am'izany tsy enatra tsy hainao mienatra fa mivahoaka malagasy mienatra ray manontolo e zay ngamba ny efa mipetraka eto makasitraka anao ary zay no antony tenenana hoe raha misy ny ataontsika hoe zany lara-pahamehany zany a fito taona zay no nitondrana araka ny tenentsika teo a aizany vokatra zany a eo amin'ny fiainam-bahoaka raha tsika na tsy manaraka miaraba tompoko eny tompoko efa tafiditra anao entony faneho-kevitra ao ny zavatra tiako tsindrina fotsiny le fitondrana am'izao de mahafinaritra aloha zay vao mahasoa fa ny tena izy nefa ny mahasoa zay vao mahafinaritra ka raha ohatra hoe zavatra mahafinaritra daholo atao de nefa le vahoaka tsisy fidiram-bola tsisy ninina nefa hitango vola amin'ny vahoaka ny atao de tsy mety fa tokony hoe mamorona zavatra inona ny diram-bola aloha ho an'ireo vahoaka reo de am'izay afaka manana fahefana ohatra hitaingina teleferika anao an'le zavatra zay tadiavy ny fanjakana fa ny andreo hanongotra vola amin'ny vahoaka mamay andreo nefa le vahoaka tsy anasany akamaroany
dia tokony mba asiana heritehitra hoe ataovy ny asa aloha voalohany fahasalamana zay vao mijery ny rehetrarehetra fambolena fiompiana hoe aiza ny ahitana vokatra hoe ahoana ny tombontsoa ny gasy hoe mba azo fidiram-bola isan'ny tokantrano fa tsy tonga dia hoe mahafinaritra zay aloha ny teny atsipoko dia makasitraka anao avy any taosy izy teo ary zay no tena zava-dehibe ary zany moa ny antony iantsona matetika ary zany no iresahana ihany koa hoe inona aloha lay lara-pamena ho an'ny vaoaka malagasy izay tokony ovahana eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany zay vao miditra amin'ny zavatra ohatreny raisitsika ena tsy manaraka miaraba tompoko allo tompoko efa tafiditra ianao sery Madagasikara sery Madagasikara malahelo aminao tsy manambola tsony ako ny elako hatramin'ny sikary arapainy ianao zany laza andre matofoloha fa district ao adiny eto Madagasikara aty district an'Arivo Mamo aty misy anay makany lalamalalondo makarivo-mamo tena mamotaka tamin'ny herinandro tamin'ny orankorangely dia hoy hoe nandritra ny 4 taona nampalahelo ny lalana tsy mba nisy mijery dia tsaiko hoe nday matofoloha nefa ny mandano vola etsiro ny fandripahalemana aty tsy milamina ny alatrombo ma isanandro tapaka avy any aminao izy teo mety réseau na lany fahana ihany koa tatsika araka izany fa dia maro ny fijaliana sy ny zavatra misy iainany vahoaka raisitsika ena tsy manaraka miaraba tompoko efa tafiditra ianao ty Diego iainy tompoko misy manko dia zao ny zava-misy dia zao toy izy mifaneho-kevitra ao le fahantranantsika gasy mihitsy manko tadiavyzareo fitondrana io le fahantrana le mampahatra gasy donc tsisy intérêt zany ro andeha ampivoatra fiainatsika donc dikan'izay zany noho atsika mahantra mba fahandreo zany mangataka le fanantena gauche à droite dia le fanampiana vola avydreo boaka any miditra ampochindreo zay zay le culture de pauvreté mametraka culture de pauvreté mihitsy zany natadiavindreo eto donc tant que zany tsy mihetsiky gasy jiaby mandeha nosy tsy tafaboaka zay zany hevitra avy aty aminay aty avy aminaka merci beaucoup mankasitraka anao avy any Tsiranana avy any Tsiranana zay ny zavatra misy ary mifandray amin'ilay ataontsika hoe resaka ihany zany satria dia ny fahantrana ary nina ampahantsaina ny vahoaka malagasy tsy misy ny famahana izany olany vahoaka malagasy zany raha miresaka fahasalamana zany sika moa indrindrandrindra raisitsika ena tsy manaraka miaraba tompoko ahoana nyfandehany dia ahoana ny fandehany eny tompoko ny any fa nehokevitrako zany androany tsy andeha anakena fanjakana fa andeha mba hiteny an'le malagasy mpiray tanindrazana mitovy amiko satria resaka mahakasika ny teleferika io voalohany indrindra aloha zany tsika malagasy ny tena marina olo-tia vao mahatia vao atsika zay androandro 3 andro 4 andro ihany io ny malaza fa apren'izay io tsy hitanao intsony le malagasy be da be hoe andao hitaingina nyty taingina nyry io tsisy hafany vaovao mandeha eto amin'ny firenena ihany ndroandro 3 andro olo malaza dia apren'izay io tsy hainy tony hoe ahoana ny fandenina ahoana ny toyiny taminah manokana zany tsy dia io tsy dia atao hoe problème amin'ity firenena ty fa zavatra tena tokony ajeny fa tsika vahoaka mafy zany dia hoe ndao terena le fanjakana mba hamorona asa mba hampisy asa amin'ity firenena ty raha tena fampandrosoana ny tadiaviny fa tsy variana fotsiny hoe tsisy ifampitatata isanandro amin'ity ety nefa tsy hita hoe inona le vokany fa zay tokony iraisantsika ino andao terena ny fanjakana hamorona asa mba iasany lehibe da be tsy miasa eto amin'ity firenena ty fa io misy ny tsy mampandroso atsika makasitraka makatelina tompo makasitraka anao amin'izany fanentanana sa faneho-kevitra moa zany raha ny tena marina izay metefa amin'ny vahoaka malagasy tsirairay avy ary mampametra-panontaniana zany ary mamperitreritra sy malasa saina ihany koa satria dia inona marina no tena asa inona ny ataontsika hoe tena ezaka
ataon'ny mpitondra ka misy fiantraikany mivantana ary zay ny fanontaniana mipetraka hoe inona le misy fiantraikany mivantana amin'ny fiainam-bahoaka raha miresaka isika voalaza moa fa hoe efa mandroso de mandroso i Madagasikara amin'izao fotoana izao a efa maromaro ny fotodrafitrasana atsangana miantraika ary misy fiantraikany tsara amin'ny fiainan'ny vahoaka ve izy ireny raha ny fahitantsika azy miantraika ary misy fanatsarana amin'ny vola miditra ho an'ny tokantrano ve izy ireny raha isika ny antso manaraka miaraba tompoko efa tafiditra ianao landeo avy aty mainty rano ny tompoko mainty rano somary lavidavitra zany lavidavitra tanora vatantsaignanay fa tena matsaro hoe mizaly zay tanora amity fitona fanjakana zao ty ka allo oui toizy mifaneho-kevitra ka zay zany matsapa hoe tonga de fantana ho an'ny fitona fanjakana direct le zavatra volaniko fa sy fady voalohany ndray matoa filoandra radio lajaina anao mampisiblevy le zavatra important be aminay tanora tompo fa tena hitanay hoe fa tsy mandeha am'lohany ny zavatra atao fitona fanjakana am'izao ty ary tena mibata be amin'ny fiainan'ny tanora zay tanora no andeha mianty firenena ty tompo zay tsy deriny andaniny finenkilany fa mba tokony aizany priorité amty firenenana ity aizany tokony voalohan-dahana amty firenena ity fa tsaratanarivo raiky koa nandro Madagasikara fa zahay maintrano ty Madagasikara koa zay tompo mba fanaisantenanay sotra tompo makasitrahany ianao avy any maintrano ary somary lavidavitra zany ary nisy fampanantenana moa le tam'ireny tam'izany fotoany zany fa de tafiditra tao anatin'ilay vina sy tetikasa napetraka any rajoelona ihany koa zany fanamboarana ny lalana miainga avy eo tirony mandidy iazo any maintrano zany raha itsika ny antso manaraka miaraba tompoko fampianarana indray ny anantsy oui manomboka amin'ny latsinainy fa inscription any zaza mpianatra ny fanjakana de ny lycée 120 000 ariary ny droit zany ny collège amin'ny CEG zany fanjakana reo à partir ny 90 000 ariary zany hoe civial ka hatramin'ny roa alina rehetra izy any lycée civial izy aty amin'ny CEG ny EPP 250 000 dimy alina ariary nefa ny fitaovam-pianarana etsy an-daniny za aloha de tena miteny misy ovitsy ny zaza hiditra l'école mity ovitsy satria le zaza avy any amin'ny privé reny tsy mazaka léocola tsonga amandrany tafitsirapaka any amin'ny fanjakana daholo de aiza hoaiza am'izany ianao Michel aiza hoaiza am'izany ianao ministry ny fanabeazam-pirenena ianareny teny hoe bojo le raha aiza fampianarana bojo za ny droit aloha iny efa tsy de maninona hoe hefotaona fa ka resaka fourniture scolarité rehetrarehetra ny am'izao gaeton ka mitangany zay mbola mahatonga ana amin'ny teny hoe le lalana ratsiny re tompoko misy fandraisany amin'ny vidiny zavatra ara-sosialy sikuna amin'ny PPN zany na iny satria misy retarany ny fiara mandeha gasoil etsy an-daniny izy tsy maintsy ampiakatra amin'ny primentana izy tonga any ka de le teneny koa ny fampitohy daholo reo na ny varina n'inona ka zay ny teneniko hoe mba jerevina re mpitondra fanjakana zao manka ny anany teniko hoe zanaka re mpitondra fanjakana am'lazay ny fareraka hoe zanaka mimatrehatre mianatra any ivelany daholo de manahoana zany le zanaka malagasy any ambany ravikazo amin'ny mbola misy tsisy dabilio any amin'ny école ambany ravikazo any ambany volo de mba manahoana zany ny vola nanaovanareo any fitaterana telefirika io any raha nanaovana fampianarana io tsy mifahasalamana io ny adany zay ngambany efa makasitraka gaeton makasitraka anao ary tena zavatra misy zany efa imbetsaka isika no nyresaka an'izany ohatrinona moa ilay nanaovana n'ilay telefirika notrosaina ary ohatrinona ary ahoana ny mety ho fiantraika an'izany raha natotona tany amin'ny sehatry ny fampianarana ary eo de efa mipetraka amin'ny fanontaniana hoe hanahoana zany zavatra hitranga
manomboka amin'ny herinandro na rehefa akaika ny fidiran'ny mpianatra satria io de tsy maintsy hiteraka disadisa ihany koa tahaka ny tamin'ny taona lasa mandovo vola tsy mandovo vola maimaimpona tsy maimaimpona ny zavatra misy anefany a na inona voalazan'ny mpitondra na inona ataontsika hoe fandaminan-dresaka ataon'ny mpitondra fanjakana de mandovo vola atreto aloha ny any amin'ireo sekolim-panjakana raisitsika ny antso manaraka miaraba tompoko efa tafiditra anao sitraka avy ambo manambola eny tompoko misy sitraka raha kasaka mbo iresaka kely momba teleferika io tanao zany zay aty ambanivohitra zany de miasa aminay loatra le teleferika fa ny zavatra tokony nataon'ny folo zany tokony mbo nizarainareo le volany tosainy hoe teleferika ho anatananarivo mo fanamboaran-dalana ho aty ambanivohitra fa zay raha tena matsara mijaly amin'ny lalana aty ambanivohitra tena mijaly tena sahirana zay na mifamoam-bokatra sahirana vidy ny TPN zany lasa miakatra noho le lalana ratsy de zay ihany fa makasitraka anareo de tsara be le fandaharany makasitraka ny avy any Ambomanambola tao anatin'izay faneho-kevitra zay ary mifandray ihany moa io araka ny tenen'ny namantsika ny antso teo a mifandray tompoko a ny lalana sy ny vidim-piainana raisitsika ny antso manaraka miaraba tompoko eny tompoko efa tafiditra anao madame Raviane kahita kosa raha beresaka be zay mijaly be ho tafiditra zay tsy raisinareo aloha zanareo miresaka talohan'le olona teo mihitsy iarana tsiny kokokela le mpiasan'ny kolotoliarao nafinaritra be fandraisana hoe nandalo tao zahay na finaritra zany tao moa zay tsy nanameraka tovila de nandalo tao misy irangany teny teo hoe momba le teleferika ry Gaëtan teny izy hoe mirorotra daholo mitaingina tsy mahafaka fahasaranana vahoaka zany io nahita mihitsy a tamin'ny sabotsy za moa efa tamin'ny lakamisy no tamin'ny zoma fa lakamisy tonga de Tananarivo olona any Etosy no mipetraka de mba hoe te hanandrany de mitaingana an'io raha resaka hoe eo petite vitesse eo anosy tsy mahafaka fahasaranany olona zany tsy mahafaka embouteillage zany amiko 3 arivo tsisy olona hitainga manandrana fotsiny ny olona zao zany hoe tsika gasy zany ty vao sady mbola tsy nandeha zany ohatra na manokana ara zao tena hanandrana de maninona te hanandrana hitaingana indray mandeha zay daholo ny ataon'ny olona ao misy arany tena tsy hitaingana an'io mandrakizay doriamenina fa matahotra apetraka ao ny amin'iny fa miteny manko le olona hoe miletra be mitaingina daholo ahoana moa zany tsy hitaingana zay ny anao nefa volan'io de apetraka ao ny amin'iny momba le lalana raha nandeha zay nakale toliara teo apanina te hanafatra an'le olona makany aho hoe aza mandeha rery aleo miaraka maromaro nisy katikata rarakiray zay apanina fa tonga de nitoka avanjaly fa soa ihany misaotra an'le miaramila saiko na miaramila na zandarma namonjy anazy teo akaikaiky liditra ny toliara iny de namonjy de efa nisy dalo tonga teo anafika andry zareo fa zany hoe mba angakaingana ny antony zareo de mba angakaingana ny zandarma tonga de mba nisy rapport koa zareo nanampy anazy teo de iny hita iny le dalo mandeha mandositra fa ty hanafatra fotsiny hoe ratsy de ratsy ny lalana tompoko fa le toliara aloha tena mahafinaritra be fa tena lala zany ry Gaëtan mampalahelo tsy resaka lalana manko de sanareo teo za tsy nahenanareo tamin'ny voalohany teo ina temanareo teo de iteny de re fotsiny lalana eto akaiky anay ao amin'ny Cotona nandalo teo zaho moaly fa tena miteny rery hoe adite ve ny tena anaovanareo ale lalana sa tena mba ahoany fa misy ika mijery an'io amin'ny Cotona io fa tena mafotaka tena mampalahelo be zany hoe tazana raha mandeha telefonika reo de tazamo kely io mety ho hitam-pitondra io tena afatra mafonjy ny tena le lalana eto Madagasikara tena potika tsy soraisina tsony tena tsaiko hoe am'izay hoe manakarena le karana am'le varotra piesy zay ngamba ny tena marina de tsika zany de vao tsaiko hoe vao inona kolaka foana tsaiko miteny anazy ohatrany hoe vao zanaka kolaka foana zany tsika amiko aloha zay fa tena mampiteny mona ny lalana any re tompoko tena mampiteny mona fa za de inona ny hoe vitan'io teleferika fa nga eny ambaty be daholo tsika no mipetraka nga tsika any ankorondrano daholo no mipetraka fa za zao te hanandrana any Lasorano tokony handeha
raha misy alasora misy itosy misy androsa dia manaiky fa afaka ny ambotay azy fa raha zay no zay makasitraka zay tavalava be ny ana mankasitraka anao ary zay moa dia tena zavatra misy ary fijaliana no iainana rehefa indrindraindrindra rehefa mba miala ny renivohitra ka iazo ny faritra hafa araka ny efa nytenenitsika teo ny makany Antsirabe zao efa miakatra ny sarandalana noho izay fahalafotsany noho izay faharatsiany lalana izay no mahatonga an'izany rehetrarehetra zany raha tsika na tsy farany team insiste be ty dia miditra faingitsika miaraba tompoko efa tafiditra ianao eny tompoko efa tafiditra allo tany amin'ny fahatry vohipeny tany izy iny tany Akarmalaza mba alefaso mba azo atao zafady fa tena mampisahisaina ny olona rehetra iny toriteny iny hoe mampatory ny mpanjaka ozy izy mampatory ny vahoaka zafady indrindra tompoko sotra betsaka